eo ny tontolo ny fampianarana isokatra ny iraky amby 20 ny volana janoary ho avy izao ny fidirana ho an'ny taona faharoa ao amin'ny sekoly ambony ISUP etsy Behoririka. Ny taona fahatelo kosa moa dia ny volana martsa ho avy izao ny fidirana. Mbola mitohy araka izany ny fisoratana anarana, akoatra izay moa dia nanome fahafampo an'ireo mpianatra ao amin'ny alalan'ny cybertech ihany koa ity ivitoeram-pampianarana ity. Sitraka Rakotondraso. Ny amin'ny taona faharoa eto amin'ny institut supérieur privé professionnel eto a Behoririka dia hiditra ny andihany faharoa amin'ny taona faharoa manaraka ny lalam-piofanana droit sy gestion. Io dia hiditra amin'ny faharaiky amby 20 ny volana janoary ho avy izao, ary dia mbola mitohy ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra navita taona voalohany ary maniry hanohy taona faharoa eo amin'ny lalam-piofanana, lalàna sy ny fitantanana na ny droit sy ny gestion. Manaraka izany dia ho an'ireo première année zay mbola mitady sekoly amin'izao fotoana izao dia mbola misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny ivitoerana fanofanana arakasa ISUP Behoririka. Ny taona fahatelo, 3e année, reo aka ny diplôme licence professionnelle zay ananan'ny sekoly laharana catégorie 5 any amin'ny fonction publique zay ahafahana miatrika fanadinam-panjakana avy hatrany dia hiditra amin'ny faraparan'ny volana febroary, ka dia efa misokatra ny fisoratana anarana sy ny fikarakarana ny atotan-taratasy rehetra momba n'izany fidirana izany. Amin'ny asa andavanandro ny sekoly dia eo am-panomanana ny fanohanana ny voka-pikarohany, zany hoe ao anatin'ny fikarohana tanteraka reo mpianatra navita ny fianarana, roa taona ny anarana teto, ny anarana lalàna na ny anarana fitantanana, ary eritreretina ho tohanana io voka-pikarohana io na isy ny soutenance publique amin'ny tapatapaky ny volana febroary. Ny taona fahatelo manomana ny licence professionnelle dia eo am-pandaminana mihitsy izy ireo zao amarana ary hiatrika ny fanadinana hiatrehana azahoany ny diplôme de licence professionnelle, ary koa melohan'ny volana jiona no anaovan'izy ireo kosa ny fanohanana ny asa pikarohany. Dia etya amin'ny foibe Behoririka misy ny ISUP institut supérieur privé professionnel ho an'ireo ray aman-dreny sy mpianatra mbola liana ary koa mbola maniry isoratra anarana dia manantony aty mandray ny fanazavana fanampiny rehetrarehetra. Olazaina tsy ho ela ao aoriana ao ihany ny fisokafan'ny annexe sy ny mifanaraka rehetrarehetra amin'izay tsy maintsy ampitaina amin'ny fampahalalam-baovao toy izao. Ao amin'ny cybertech zany indrindra rehefa manao soutenance ny mpianatra dia tohanana izy amin'ny fanangonana hevitra zany na ny document maro samihafa ahafahany miatrika ny fikarohana na koa fikarohana tsotra amin'ny internet, ahafahany mpianatra manitatra ny fahalalany, ahafahany koa mijery an'ireo satria malalaka mihitsy amin'izao fotoana izao ny serasera sy ataontsika mondialisation, ahafahana mijery manerana an'izao tontolo izao.